afaka mipetraka sika. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady 5 Mey 2024, alahady hitondranam-bavaka ny SVK ary koa afetiny reny, dia faly miarabantsika reny rehetra amin'izao andro izao. Ny fahasoavan'ny Tompo anie hitahintsika rehetra mba hatotosantsika fanompoantsika. Loha hevitra vanjintsika androany dia fanahy masina mpampatsiahy sy mpitarika amin'ny ho avy, araka ny andinin-tsoratra masina nalaina tao amin'ny Jaona 4:20, andininy 4:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Izao dia hitsangana ny SVK anao ny hira fiderana FF 45. Afaka mipetraka sika. Ry havana malala, ndeha sika hisaotra sy hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny salamy fa 7:20 andininy 5 ka hatramin'ny 7. Dia toizantsika izany amin'ny hira voalaraka hira voarahatra 4:50 ny andininy 1, 7 sy 7 ary faranana mivavaka fionana. Eo mpitsanganana no anaovantsika izany. Salamo 7:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Hiteranao ny firenen'Andriamanitra, eny hiteranao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra, nitahintsika Andriamanitra dia Andriamanitsika. Nitahintsika Andriamanitra ary atahotra azy ny fahazatany rehetra. Amen.
larakira polahatra andriananareo ny voninatao. Isoranay ianao tompo Andriamanitra ay eny isoranay ny anaranao ianao le Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ianao le Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka ianao le Andriamanitra masina sy be voninahitra ka izany indrindra no isoranay ianao misaotra noho ny amin'ny fitiavanao ka nahafahanay tonga eto amin'izao maraina izao idera sy isaotranao ary misaotra noho natratraranay ny fetin'ireny sy hitondranam-bavaka ny SVT. Ankehitriny raha hanomboka izao fanompoana masina izao izay dia mitarihanay amin'ny alalan'ny fananana masina ka atao fitafahona tanteraka aminao izay amin'ny alalan'ny teny sy ny afatra izay mirenesinao avy eo dia tahisatreo feno izao fotoana izao mba voninahitra ao izay rehetra ataonay eto amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no angatahana izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Ry havana malala kely amin'ny fanajana kely manambara sitrapona amin'Andriamanitra amintsika. Hoy ny Tompo izay manana ny didiko sy mitandrina izany dia izy no tia ahy ary izay tia ahy no tia ny raiko ary izaho tia azy ka iseho aminy. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana ka andeha anatona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehana hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra na reny sitraponao izay teo arina mahatsapa fo tsy fahatanteranay koa indreto izay fiangonanao miendrika eo anatrehanao mifona aminao ny amin'izay zavatra rehetra nataonay efa nanota teo anatrehanao izay na tamin'ny vava na tamin'ny eritreritra na tamin'ny fijery na tamin'ny fihetsika ary izany dia mitondra fanameloanao anay noho ny fitsarana marina ataonao kanefa fantatray fa mamela fo sy mamela heloka ianao koa mangataka aminao izay mamindra fo aminay ary mamelany evokay noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ataontsika milaharakira sy telopolo sy efajato.
raiso ampitiavana sy ampifaliana ny famelan-kely fa omeny tompo atsika eo am-pitsanganana manompo atsika izany. Hoy ny tompo, satria nimoanatra ianao ka nanetry tena teo anatreo. Izaho efa neno aminao, aza matahotra ianao, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izaho dia izao no mamono ny fahatsoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ovela ny fareo noho ny anarany masina miderano tompo. Amen. Larakira 7:7 pereny amareo soa. Voninahitra ho an'ny avo indrindra fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Amen. Afaka mipetraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana izay nona ny tenin'Andriamanitra sy amakiana izany isika. Ka miloha mitsanganan'ireo tompony anjara dia ataontsika larakira 70. Fanapana izany. Jesosy malalo misaotra anao fa tonga amin'izao fotoana izay zarana ny teninao izao. Ianao rehefa nampianatra anay fa tsy ny mofo ihany veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay miloaka ny vavanao, ka misaotra anao satria toloranao izany sakafom-panahy izany izahay hivelomanay. Tompo, raha ilo baba ny mpanamponao hamaky izany, dia ianao androsaka ny fananao masina hitaridalana, ampiteny fananao masina mpanazava, hanazava ny sainay tsirairay izay miaina, fananao masina izay mpananatra sy mpampianatra, ampianatra anay. Ny teninao izay velona sy mahery,
noako ivelomanay ny teninao izay sambatra ro alelo no anapaka amin'ny fiainanay tsirairay avy ahafahanay koa mizara ny teny fiainana dia mitenena tompo araka ny fombanao fa mangetaheta ianao rao izay mpanaokonao. Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika, izany dia hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo. Asan'ny Apôstôly toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona sasany izay vilidina tany Jodia dia nampianatra ny rahalahy hoe: raha tsy forana araka ny fanaon'i Mosesy ianareo dia tsy azo vonjeny. Ary rehefa nifaniditra sy niady-hevitra be ihany tamin'ireo Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy roa lahy sy ny sasany koa hankany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny lolomy hanarina izany teny hiady-hevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny ovan'ny Jentilisa. Dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia niraisy ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny lolomy, ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny mombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny antokony fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe: tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrina ny lalàn'i Mosesy. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny olona mba hevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy ady-hevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe: ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa mivavaka mandrenesan'ny Jentilisa ny tenyny filazantsara ka inono. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nijorony tamin'ny finoana ny fo. Koa nahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra mifanetsikranareo zoga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakany razantsika na isika hoentina? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy ny tompony ao anjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka ny amin'ny Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovan'Andriamanitra azy tany amin'ny Jentilisa. Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, miaino ahy, Simeona efa nanambara izay nitsinjoan'Andriamanitra amin'ny Jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona amin'ny ankalazana ny anarana. Ary mifanaraka amin'izany no tenin'ny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany dia hiverinao ka hanangana ny tranolain'i Davida izay efa ninjera, ary hanangana izay efa rava ao ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompony olona sisa sy ny Jentilisa rehetra izay efa nintsona ny anarako Jehova, izay efa manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao mevitro, tsy mety ha isika manome fahasairanana ny avy amin'ny Jentilisa izay niverina ho an'Andriamanitra. Fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadia ny hena fahavitavetao apetrina amin'ny sampy sy ny fitsinjajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay nitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teniny. Ary sitraky ny apôstôly sy ny olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny hifidy olona amin'ny namana mba iraina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hankany Antiokia dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy. Ary nanoratra taratasy izy hoentin'izy ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy olona miarabany rahalahy avy amin'ny Jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia. Satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny nampitabatabana ka namaty ny sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny hifidy olona iray nankaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly manaranay, lehilahy izay nanao ny ainy sy ny zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia nirainay Joda sy Silasy sady laza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy mitondra hita mavefatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy fitandremana izao ihany, dia nifadianareo miena terina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendainy ary ny fitsangantsangana raha mahatandry tena hifaly izany ianareo dia hosoa veloma ianareo. Amen. Mbola hotoizantsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 1:20 andiny 10 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy toko 1:20 andiny 10 ka hatramin'ny 17.
amin'ny anaran'ny tompo ho anentiny tamin'ny herin'ny fanahy nakeo amin'ny tendrohitra lehibe sady avo aho dia nasehony ahy i Jerosalema ilay tanàna masina izay nidina avy any an-danitra avy tamin'Andriamanitra sady manana ny voninahitr'Andriamanitra toy ny vatosoa faran'izay tsara ny famirapiratany dia tahaka ny vato jaspa mamirapiratra toy ny kristaly. Nanana manda lehibe sady avo ny vavahady 12 izy io ary nisy anjely 12 teo amin'ireo vavahady ary nisy anarana voasoratra teo dia ny anaran'ny foko 12 ny zanak'Israely. Teo atsinanana dia nisy vavahady telo, teo avaratra telo, teo atsimo telo ary teo andrefana telo. Ary mandan'ilay tanàna koa dia nisy vato fototra 12 izay nisy anarana 12 dia ny anaran'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay nresaka tamiko dia niazona bararata volamena fandrefesana mba handrefesana ilay tanàna sy ny vavahady ary ny mandana. Ary efa mira ilay tanàna ka mitovy ny lavany sy ny sakany dia norefesiny tamin'ilay bararata ilay tanàna ka 2 sy 1 alina sy tadio ary mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny avony. Norefesiny koa ny mandana ka 470 akio araky ny fandrefesan'ny olona izay sady fandrefesan'ny anjely koa. Ary ny rafitryilay manda dia jaspa ary ilay tanàna dia volamena tsy misy fangarony tahaka ny fitaratra madio. Voararaka vatosoa isan-karazany fototry ny mandan'ilay tanàna. Ny fototra voalohany dia jaspa, ny faharoa safira, ny fahatelo kalsedoany, ny fahaefatra emeraude, ny fahadimy sardonyxa, ny fahaenina sardoine, ny fahafito chrysolite, ny fahavalo beryl, ny fahasivy topaza, ny fahafolo chrysopaze, ny faha12 hyacinthe, ny faha12 amestiste. Ary perla 12 ny vavahady 12 ka perla iray no nanaovana ny vavahady tsirairay. Ary volamena tsy misy fangarony tahaka ny fitaratra tantera-pahazavana ny lalamben'ilay tanàna. Ary tsy nahitany tempolo tao aho fa Jehovah Andriamanitra ilay mahery indrindra sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary tsy nila ny masoandro na ny volana mba hanazava azy ilay tanàna fa ny voninahitr'Andriamanitra nanazava azy ary ny zanak'ondry no jirony. Amarana ny vatentsika tompoko araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko 4:12 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 araka izay voasoratra etsy amin'ny tabla. Dia namaly azy Jesosy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko no tia azy ary atao aminy izahay ka anorona fonenana ao aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko ary ny teny izay renareo dia tsy fa ny ray izay naniraka. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahin'ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza mangorongoro na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa nilaza taminareo aho hoe andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly satria makany amin'ny ray aho. Fa ny ray dia lehibe noho izaho. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho dia ny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Amen. Is
mpitsanganana nolatsika mlakia mbola iaraka ivavaka isika zany tokotovy mba afokiso zavatsoa izahay izay mangetaetanao mangetaeta ilay teny fiainana aina ho an'izay mahazo azy ary mamelona ny nofon-drehetra vatana saina ny fanahy tsy ny mofo vary ihany tokoa no ivelomanay fa le teny rehetra izay avoaka ny vavanao ary zany teny zany dia ainao atao sady misy teny no misy asa misy vokany avy hatrany koa mitenena aminay tompo fa volona iaino ny fiangonana. Seigneur, nous vivons non seulement de la nourriture biologique, pain, riz, légumes, mais nous avons tellement besoin de la nourriture qui vient de toi, ta parole, la parole de vie. Et parle-nous parce que nous avons soif, nous avons faim de ta parole. Amen. Petraky sika riavana ny voalohateny dia miaraba ny sampana vehivavy kristianina SVK amin'ny abdi malagasy. Amin'ny malagasy mantsy hoe tsy mahay abdi zany dia tsy mahay manoratra zany. Dia ny abdi malagasy kely izy fa tsy ka fa nomine fanjanahan-tsaina dia lasa ka dia natsika malagasy dia manao hoe SVK. Fifaliana amin'izao alahady natokany fiangonana hitrotroana-bavaka ny sampana velona eto amin'ny fiangonana vehivavy kristianina misy reny, misy zoky, misy renybe ary misy zandrika io izay hitsofoka atseoriana amin'izany sampana izany fa tsy hijanona ho amin'ireo vehivavy lehibe ihany fa reo zanakitsika koa dia efa taizana ho amin'izany. Miaraba koa zany reo reny amin'izao fetin'ny reny izao tsika moa anatin'ny fiarahamonina dia manao an'izany ny fiarahamonina dia tsy isika no andeha hitsivalana na hitsipaka fa raisitsika mitombony izany. Ary manaraka izany dia miaraba koa ny fianakaviana izay lofa lalaina manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa izay fa nolazaina tamin'ny hery izany dia anio nanaovana batisa ny Samuel. Dia miarabantsika mianakavy nahatratra izao fety lehibe izao alahady fahaenina aorianan'ny Pasika na alahady fahadimy moa zany fa alahady fahaenina amin'ny Pasika izy 6e dimanche de Pâques mitondra ny loahevitra hoe fanahy masina mpampatsiasy mpitarika ho amin'ny hoavy. Fanahy masina mpampatsiasy mpitarika ho amin'ny hoavy. Raha manontany anareo hoe inona re ny zavatra anisan'ny sarobidy goavana indrindra nomen'Andriamanitra ny olombelona ary tsy ananan'ireo zavaboary hafa toy ny hoe biby sy ny zavamaniry. Asa raha manana sosikevitra nareo hoe zavatra
ny olombelona ihany no men'andriamanitra azy ary sarobidy izy io amin'ny fiainana fanahy mariny zany fanahy dia meny andriamanitra ny olombelona fa ny bibiky ohatra ny manam-panahy any na tsy disany tsara fanahy misy biby tsara fanahy rehefa masika izy manaikitra dia izy tsika hoe masika iny dia rehefa tsy manaikitra izy tsika hoe fanahy mety tsy dia mitovy le izy petsaka no azo lazaina ohatra hoe manofy masa ny biby raha manofy ny zava-maniry aloha tsy manofy mety afaka lazaina koa ny hoe miome ny biby angamba mety mbola tsy nahita ny omenareo raha tsy any amin'ireny dessin animé reny zava-boary zava-maniry moatsy zay ny tia natongavana dia izao misy zavatra anakiroa goavana lehibe sarobidy zay nomen'andriamanitra manokana atsika olombelona ary isika ihany ny manana azy dia tsinony zany fa ny fahatsiarovana mémoire ary koa ny fibanjinana no avy dia zany tena zavatra sarobidy mihitsy men'andriamanitra hoe isika olombelona no men'andriamanitra an'izay marina nytenenako hoe mémoire d'éléphant fa ny azy matsiary fotsiny izy fa le fahatsiaivana eto zany dia le fahaizana makalesony satria betsaka ny olona hoe mahatadidy izy fa ny eo ihany no ataony misy fahadisoana teo aloha dia mandeha ny taona fa iny ihany no ataony dia ny fitadidinana fampitsaivana eto ary zay no tiana lazaina zany dia le koa ny fibanjinana ho amin'ny ho avy ary zay mampiavaka ny olombelona ny olombelona dia ao aminy dia ny adala ihany tsy mba mieritreritra hoe ahoana ny ho aviny se projeter dans le futur. L'esprit guide pour l'avenir, mémoire du passé. Et comme j'ai dit à Malakas, l'une des plus belles choses que Dieu a données à l'humanité, c'est la mémoire. Et aussi la capacité de penser à l'avenir. Et nous avons cette grâce unique de pouvoir nous souvenir, de garder en nous les visages d'un être aimé. Nous avons fait des missions antiques, mais des fois, de ilaina ni fatsiarovana zany ni mémoire. C'est aussi une grâce de pouvoir nous souvenir des leçons des vues. On a fait pas mal des erreurs, mais avec la mémoire, on peut tirer des leçons. Et en même temps, nous avons cette force de rêver l'avenir. Et le projet de cette église, par exemple, on a rêvé avant, revinaretoky mba azo trano zany zay dia mba anana ny toerandaholo ndreo sampana be dehibe amin'izay ny SVK manao ny ino tsy izy alahady izy dia rehefa vita ny fanompom-pivavahana dia afaka misakafo ambany ny tonga tamin'ny nofinofo zany tsy tonga dia latsaka avy any an-danitra ary zay no mampiavaka ny tsika olombelona zany cette capacité de penser à l'avenir, c'est d'imaginer, de préparer. Mais il faut aussi dire avec honnêteté, si nous sommes honnêtes, ces deux dons, mémoire et le fait d'avoir la capacité de penser à l'avenir, parfois pourrait devenir des sources de peine, voire même de souffrance.
mampijany mijery ny lasa indrindrandrindra rehefa nisy ratra nisy ady nisy fisarahana nisy ratra maro dia miverina ao a-tsainao foany reny dia ohatran'izay koa no avy indrindrandrindra amin'ny vanim-potoana iainantsika izao ahoana no avy ny taranaka ahoana no avy ny fiangonana mahazo an'izao tsika efa fanontaniana mipetraka dia efa mipetraka sady hoe iza re mba nisy tanora ve vonona mba andray atanana n'izao trano zao sanatrian'izany rehefa tsy eto ireo ray aman-dreny dia morodana le izy mampanaza ary zay tsika olombelona la mémoire peut nous ramener à des blessures, à des regrets. Et la pensée de l'avenir peut nous faire peur, nous inquiéter. Zay le izy zay. Raha tena mandinitsika dia izay ny fiainantsika olombelona. Ary ny vaovao mahafaly anio ary zay ny hevitra aroson'ny sampana vehivavy kristiana dia zao hoe soa zareo ary soa ihany fa manana ny fanamasintsika mampatsiahy lasa ary lasa ampatsiahivany tsy le ratra sy le ady sy le zavatra reny fa mampatsiahy teny tsara izy ary ny ampatsiahiviny dia zao ny teniny Kristy ilay teniny mamelona ary tsy vitan'izay ihany fa zao mitarika atsika koa izy ho amin'ny hoavy zay tsy fantatra tsisy malala ny hoavy tsika tsisy malala na dia ny segondra aorinan'izao hitenenan'izao azy hoe inona be dehibe amin'ireny olona maty nanao accident tratra ny fampiororona tetsitero reny rehefa mandinikinareo dia zao nanana projet de vie daholo izy reny zay anambady zay anao trano zay filatoerana zay hianatra an'izao zay anao an'saosao zao fa tsy tanteraka izany dia isika manana ny fanamasina dia mahatokony ho avy na dia raha jerena aza ny manodidina dia mampatahotra ary zay le teny tompo hoe ny fiadanako no meko anareo fiadanako no avelako anareo izy miteny hoe fiadanana fa fiadanako satria ao anatin'izay asan'ny fanamasina zay satria vokatry ny fanamasina ny atao hoe fiadanana dia tena vaovao mahafaly ary ahafahantsika mijoro eo amin'ny fiainana ninona mety mandalo dia zao ny lasa tsy mamatotra atsika io mantsy io lasa io mamatotra io misahatra miseho tany aloha tany dia zao mipongatra ihany izy manenjika atsika ihany izy miverina izy ary amin'ny fotoana tsy ampozana ny sehony dia gaga fa no avy ko ohatran'izany dia ny tena vaovao mahafaly ary fahasoavana ny anomezany fanamasina n'izany hevitra zany ahafahantsika indray mametraka ny fiainantsika hoe tena zany tokoa ny fanamasina io dia mampatsiahy mpampatsiahy izy ny teniny Kristy zay zany no hevitra eto nefa tsy zay ihany l'esprit mémoire du passé et guide pour l'avenir mais enseigne aussi au présent raha vao matahotra ny avy mantsy ianao na ny lasa fatorany lasa misy olany hoe tena gadra ny lasa mihitsy misy zavatra efa tany ny trauma tany traumatisme tany amin'ny fahazazana tany amin'izany trano dia iny no mibaiko ny fiainana dia misy zavatra tsy azony atao mihitsy satria nahoana aka za miaran'izao zavatra zao dia ao anatin'ny fitadidiny ao izy ao amin'le mémoire cellulaire tsy ny sofina amin'ny maso ihany fa ny sela rehetrarehetra reny misy fitadidina reny dia mamaritra ny ankehitrio dia ny vaovao mahafaly ary zay ny vaovao mahafaly ny fivavahana kristiana zay tsy misy to azy tsy hoe miambotsika fa mahazo tombony amin'izany manafaka manadio renyle ratra taloha reny zay mamatotra sy mbola manenjika atsika injehan'ny reny isika sy mitahotra no avy amin'ny tontolo hoe raha jerena raha mitanisitsika raha mieno fahita lavitra hainao manjery dia jerena ny fiovan'ny toetrandro mampatahotra jerena ny fiverenany miady etiseroa naizanaiza misy dolidaoly dia mampatahotra zany fa ny vaovao mahafaly tsy misy afa-tsy ny kristianina ihany no mahafaka amin'ny teny an'izany hoe fiadanako no omeko anareo fiadanako no avelako anareo ary amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny fanahy masina no azahoana an'izany mémoire du passé l'esprit conserve les souvenirs les bons souvenirs
de ce que Jésus a fait pour nous, et nous pouvons tirer des leçons de vie, mais le Saint-Esprit enseigne aussi au présent. Grâce à cette mémoire, par le Saint-Esprit, il aide à nous pouvons prendre des bonnes décisions. Satria eo amin'leo ankehitsivo zao no andraisana fanapahan-kevitra ary rehefa miresaka amin'ireo tanorantsika ireo azy hoe tout dans la vie et décision. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra foana ianao na nio ary tsika na androany maraina ary tsika dia zao nandray fanapahan-kevitra hoe hoeto am-piangonana sa hijanona sa ho any amin'ny toeran-kafo. Misy nakany amin'ny toeran-kafo fanapahan-kevitra zany, misy nakaty am-piangonana misy safidy be eo fanomezana men'Andriamanitra koa io safidy io, fa tsy ampy ny safidy fa ny fanapahan-kevitra marina, des décisions éclairées, voilà qui change la cour de l'histoire. Ary eo indraindray ny fiangonana tsy mitaiza ny olona andray fanapahan-kevitra fa indraindray mitsoka mialangalana na mamerina zavatra amerina. Ny tantara amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 taona nanaraka nareo dia io natao hoe synode voalohany teo amin'ny fiangonana kristiana. Asan'ny apôstôly toko 5 nisy nampianatra zany apôstôly sandoka nampiely vaovao tsy marina dia hoe tsy maintsy forana ny reo zay tsy jiosy zany, satria ny jiosy fatatsika fa ny famorana no mariky ny fanekem-pahasoavana. La circoncision dans l'Ancien Testament était le signe de l'alliance de grâce. En fait, quand on est circoncis, on fait partie de l'alliance. Fa oakan'Andriamanitra. Teo any jiosy zay. Fa ny tsy jiosy zany atsoina amin'ny teny hoe zay mitilisa na baribary na hafa firenena dia tsy mba niforana izy satria tsy ao anatin'izay vahoakan'Andriamanitra zay. Dia nefa ny famorana iny dia tsy inona fa manambara le fahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izy nandatsaka ny rano sy naneny ny aina, dia nahatonga ny olona rehetra na jiosy na tsy jiosy azo famonjena. Dia vita izay fa mbola misy olona ihany fatoran'le fitadidiavana hoe tsy maintsy forana ny olona zay tsy jiosy zay vo azo vonjena. Dia miteraka disadisa be zay teo amin'ny fiangonana hoe ahoana zany. Zay zany efa nandray ny fanahy masina dia tsy kristianina satria tsy voafora. Io zany natao hoe petrakolana problématique. Inona natao reo le mpiandraikitra fivavahana tamin'izany ny apôstôly avy amin'ny Jerosalema fobe, inona fa mikorotana ny fiangonana. Be dia be ny olona efa kristianina efa nandray ny fanahy masina izy dia misy mampitahotra azy ayayaya nareo mbola tsy voavonjy satria nahoana tsy vita famorana. Dia teo dia novolina ny mpiandraikitra ny fiangonana rehetrarehetra avy any Antsodiny, avy any mifaritra Antokia iny dia nivory dia samy raha nanaraka nareo dia samy nameny heviny teo. Zao ny voasoratra ny soratra masina, le asa ny fanahy masina mampatsiahy reny soratra masina reny adinitsika reny raha tsy eo ny fanahy masina. Dia ahoana dia ndresaka ary petera ohatra nrenitsika mivory reny misy ady hevitra ary ilaina le izy, zao no izy, zao ny tsara, zao no mety zao, fa tsy maintsy maka fanapahan-kevitra. Ary eo amin'izay fandraisana pahan-kevitra izay no mahatonga ny olona anankiray hoe izany ka olona tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Fa na izy mialangalana mamerina an'izay foana hoe sy aloha ameriana any ejereny eo ny alina mitondra fisainany dia tsy maka fanapahan-kevitra mihitsy. Dia ireto synode voalohany tamin'izany fotoan'izany dia nandray fanapahan-kevitra izy na dia sarotra aza zavatra niandry azy hoe ahoana ho vaky zany ny fiangonana hoe tsy maintsy forana ny atsy efa voaforo. Dia mivory zareo dia nandray fanapahan-kevitra hoe zao zany no atao dia ny fiangonana andefasana taratasy lettre hoe reto zavatra anankitelo reto mitapaka dia ny fadinareo ny fijangajangana, ny ena terina misampy ary ny tsy fihinanana raha. Zay ny fanapahan-kevitra tamin'izay noho ny fitarihan'ny fanahy masina. Zany hoe le fanahy masina io zany dia mampianatra ary mampandray andraikitra amin'ny andro ankehitriny amin'ny fiainantsika isan'andro zao dia zay misy zavatra tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra foana. Ary indraindray ianao amin'ny fanapahan-kevitra ataonao dia zao malay-panahy hoe na mandroso ianao maty reny be, mihemitra ianao maty ina le anankiray raibe. Entre l'enclume et le marteau izy ny vazaha. Fa ny fanahy masina amin'ireny fisehon-javatra ireny tena ilaina.
ary zay foana le indrindraindrindra ny olona manana andraikitra eo amin'ny tokantrano eo amin'ny firenena eo amin'ny fiangonana dia zao tsy mahita hoe aiza ny lalana alera ava tsy eo ny fanahymasina fa ny hevitry ny tenany no ataony dia tena hoe fahasoavana lehibe tapaka ny fanapa-kevitra dia hoe reo tena reo fanapa-kevitra reo nefa tsy tena voatery hoe definitive rehefa taty arina l izy miova satria fantatsika rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly ty korintianina tsika dia na i paoly aza miteny hoe azonareo hoanina avokoa ny ela aterinany amin'ny sampy fa raha misy olona malemy finoana amin'izay voaza mihinana zany hoe na le fanapa-kevitra aza tsy voatery hoe tonga dia hoe zay dia tsy miova fa rehefa arakaraky ny fandroson'ny tantara sy ny toejavatra e contexte no midetermina azy dia toy izany koa no hoe fihinanana raha miavatsika vavolombelon'i Jehova dia hatramin'izao dia izao sady tsy mihinana raha izy tsy manao famindrana raha transfusion sanguine satria aminy tonga dia hoe iny fanapa-kevitra iny a dia définitive dia eo le fitondranany fitarihan'ny fanahymasina hoe tsy ny lasa manafaka atsika ao amin'ny fatotry ny lasa ihany raha sanatry amintsika zany to mbola misy hoe fatoran'ny lasa vokatry ny fisehon-javatra tamin'ny fitaizana na hitanareny mampalahelo amin'izao fotoan'izao tongatra dolodolo le hoe viole inceste reny dia misy ankizy kely dia mety misy nge zany ny fiangonana dia miezaka ny fitoriana etsero dia atao daholo ny procès dia hatramin'ny abt rehefa any apasana ara dia mbola resahana ihany hoe satria nanao an'zao mitondra inona ny anaovana an'izany fa ny tena zava-dehibe dia zao le olona zay mety voakasika izany dia zao mahazotoky amin'ny alalan'izao teny izao hoe manasitrana ny lasany Andriamanitra. Dieu guérit les mémoires non mémoires par le Saint-Esprit. Zay ny vaovao mafaly anio ary izay koa no hitodiana zany amin'ny ankehitriny dia ny fahatsapana zany miasa ny fanahymasiny koa dia zao araka ny tenin'i Jesosy teo hoe ampianatra anareo izy ary ampatsiaronareo ny zavatra zay nampianariko anankiray amin'ny asan'ny fanahymasina zay tsara ho fantatsika ary eo no mahadiso tsy hoe mahadiso zany fa mahatonga fijery samihafa eo amin'ny karazana fiangonana ny teny Jesosy dia zao io fanahymasina io rehefa tonga dia tsy alova zava-baovao akoatra ny zavatra zay efa nataony Jesosy fa ny fampianaran'i Jesosy no ampatsehiviny sy ampianarana tsy hoe etsy le soratra masina zay napetraka Jesosy dia rehefa tonga ny fanahymasina dia lasa miova iny na misy zavatra hafa vaovao tsy mampianatra an'izany ny soratra masina. Le Saint-Esprit nous enseigne sans jamais inventer. Ce que Jésus dit est très clair, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Zay no asan'ny fanahymasina zany mampianatra ny zavatra nampianaran'i Jesosy fa tsy misy zavatra vaovao. Indray matsika alay-panahy ka tarihin'ny fanahymasina ny fanahymasina io mitarika atsika amin'ny soratra masina fa tsy mitarika atsika izy ivelany soratra masina. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, c'est Jésus qui le dit. Il ne crée pas un nouveau message. Il rappelle et approfondit les enseignements de Jésus. Voilà l'enseignement de la Bible. L'Esprit guide pour l'avenir aussi. L'Esprit n'est pas seulement un rappel du passé, il est un guide pour l'avenir. Zay no zavatra raisitsika zany dia amin'izao fetiny reny zao dia manana toerana be ny reny amin'izay asan'ny fanahymasina zay dia ny amin'ny fanabiazana reo zanaka zany fanabiazana na fibiazana koa reo zanaka zany eo anivon'ny fiangonana na eo anivon'ny tokantrano ary
amin'ny malagasy dia niantsona efa haitsika tsara izy ty fa mampatsiahy fotsiny niantsona ny atsika ny hoe firenena tsy hoe nation ohatrany hoe nation nativité koa fa nation firenena reny zany hoe nireny manatoerana lehibe eo amin'ny tontolo anankiray ary indrindraindrindra eo amin'ny fiangonana ary zay no mahatonga atsika miaraba sy mivavaka ao an'ireny amin'ny fetin'ireny zao satria renireny no nizara ny soratra masina ny fampianaran'ny tompo voalohany eo amin'ny zanany zany mbola voany akibo izy an'ireo zay mbola voahiteraka dia mba zany atao mbola voavekibo ao mbola ao akibo ao le zany dia efa resao ny tenin'Andriamanitra resao an'Andriamanitra resao zavatra tsara resao zavatra ohatran'izany dia nireny no manana an'izay fahasoavan'izay ny lehilahy tsy mba manana an'izay fahasoavan'izay hoe iresaka n'le zanany ao akibo efa mamafy mamboly sahady ilay teny velona ao akibo ny zanany tsy amin'ny alalan'ny teny ihany nefa fa amin'ny alalan'ny fietsika koa satria na ao akibo ao ary le zazaka ohatra ka tendu be maman ety avelana dia zay tension zay hipaka any amin'le zaza satria misy transmission misy fampitana hitanao ny zavatra vaky teny teo fa ny fotoana no tsy ampy fa raha io nanaovana lobarendazy na retraite dia lehibe jesosy Andriamanitra ray jesosy fanamasina dia mampiasa n'izay fampitana zay transmission ny teny rehetra zay lazaiko aminareo izy dia tsy hafa avy amin'ny ray zany hoe jesosy nandray avy amin'ny ray ary ny fanamasina ndray nandray avy amin'ny jesosy dia isika indray ny reny dia mampita an'izay amin'ny zanaka ary eo no ahitana nyreny dia zay fahafahana mampita voalohany indrindra dia hoe ny langue maternelle. On n'a jamais entendu parler langue paternelle. Ny reny no mampita an'izay amin'ny zanany ary eo nefa ahitana sahady hoe mandray anjara amin'izay ve nireny hoe tafapitany ve zay zavatra iny akoatran'ny teny indray zany dia ny hoe ny fampitana ny finoana satria ny reny ny tena manomelona ny zanany mampita amin'izay finoana zay zay transmission de la foi zay ary ny fiangonana koa dia antsoina hoe reny satria mitaiza mampita mampatsiaro mampianatra ny mpiambana ho aminy ay andray fanapahan-kevitra mazava sady tarihan'ny fanamasina rehefa miresaka hoe tarihan'ny fanamasina marana anazy dia zao za tsy dia tsara le hevitra zany fa mila mitandrana ihany tsy tonga dia hoe diso avy hatrany le izy le atsika moa zany zao amin'ny vanim-potoana iainantsika zao dia misy an'le application misy an'le fitaovana hoe le ino tsy rehefa le mandeha iny tsika dia ino no manondra atsika bravo GPS dia alaim-panahytsika kristianina hoe le Saint-Esprit c'est GPS guidé par le Saint-Esprit en partie vrai. Mais il faut aussi faire attention parce que le Saint-Esprit ne nous force jamais. Tsy miteny mihitsy izy hoe tia tsy maintsy ataonao fa manazava ny lalantsika izy tahaka ny fanazavana amin'ny tenin'Andriamanitra hoe c'est comme une lampe sur notre sentier, une lumière sur notre chemin. Tarana hoe io jiro dia manazava ny lalantsika izy fa ny mandeha dia tsy maintsy isika koa fampianarana fahadisoana eo amin'ny fiangonana eritreretintsika misy zavatra eo amin'ny famonjena dia zao Andriamanitra no namonjy antsika ary tsy nanao nininitsika na kely azy hita tamin'ny heriny zay fa eo amin'ny fiainana n'izany famonjena zany dia zao tsy maintsy isika no mamindra ny tongotro resaka teo dia hoe anjaran'ireny na ny zoky no mitaiza sy mampianatra sy mampita dia raha hivavaka mandra-parivon'ny andro ary ntsika hoe jesosy io zanaka io ataovy an'izao isika no tanan'Andriamanitra sy vavan'Andriamanitra mampita an'izay fahasoavan'izay amin'ny taranaka fa reléguentsika any amin'Andriamanitra le zavatra efa nomen'Andriamanitra atsika hoe meko anao zany fahafahan'zany fiadanako meko anareo fiadanako navelako aminareo dia noho ny fampianarana indraindray manjavozava dia zao averina any amin'Andriamanitra ohatran'le manao tenisy indray iny baolina zay Andriamanitra dia averiko any aminao izy nefa isika izy manazava atsika sy manino atsika
fa isika no tsy maintsy mamindra sy mandeha ary mandray fanapahan-kevitra ary eo amin'ny fanapahan-kevitra no ahitana hoe tarihan'ny fanamasiny tsika ny tsy tariana farana dia fifaliana koa no mandray amin'ny avant ça je parle en français pour les mamans, à toutes les mamans ici présentes. Nous voulons vraiment dire merci pour votre amour, votre patience, votre dévouement, et souvent silencieux mais puissant. Mais merci aussi pour le fait de transmettre à vos enfants, à nos enfants, les valeurs de l'évangile, les valeurs du royaume de Dieu. Les valeurs, c'est l'héritage qu'il faut transmettre. Plus que d'autres héritages, c'est la foi en Dieu. Rehefa manana an'iny ny zanakitsika mety mandalo zavatra sarotra izy fa tsy very satria mitsilo sy mitarika manoro azy ny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Le rôle de Régna, votre rôle est vraiment immense et vous êtes, depuis la naissance, depuis la conception, vous êtes des semences de foi, des veilleuses d'espérance et des témoins vivantes de l'amour de Dieu. Fa manaraka an'izany koa dia izao fifaliana araka ny fanlazaina teny am-piandohana ny ahitana zany fianakaviana izay manolotra koa ny zanany ho amin'ny batisa. Manolotra ny zanany ho amin'ny batisa ijizy zany fa i Samuel izay andray ny sakramenta amin'ny batisa. Dia zany koa dia marika hoe nisy fitaizana naharitra ary naomby tao. Dia ankehitriny ny ray aman-dreny manolotra any Samuel andray an'izany fanasana masina izany zany dia ny batisa. Dia fifaliana koa amin'ny fiangonana zany no mandray anareo no ny fanoloranareo an'izany zaza izany. Dia rehefa miresaka hoe reny moa zany dia tonga koa izao fitaizana ho tanteraka izao dia taon'ny reny taon'ny ray. Ary rehefa miresaka hoe reny dia tsy hoe le reny izay miteraka ihany. En fait dia ny fetin-reny ohatran'izao mantsy dia indraindray misy ampahana vehivavy zany ohatra mifendrofendro ao. Misy ny sasany namoy reny, misy ny sasany tsy mba afaka miteraka. Fa ny atao hoe reny dia tsy ny olona niteraka nanome teny ihany. En fait, Dieu ne mesure pas la maternité à la capacité d'enfanter. Il y a les mamans biologiques, mais il y a aussi les mamans de cœur. Dia amin'izao fetin'ireny zao izy reny dia tsy adino zany ireo izay nitaiza sy nanabe ny taranaka mba ho taranaka vanina zany, taranaka afaka miatrika ny hoavy ary ny hoavy izay atrehany dia fantatsika fa sarotra. Fa rehefa tezantsika izy volentsika ao an-tsainy ao dia ny soratra masina izay ampatsahivon'ny fanahy masina ampianaritsika izy hiatrika ny fiainana ary andray fanapahan-kevitra mazava dia manana fiainana mamiratra ny hoavany zany tsy noho ny ataony fa noho ny fitarihan'ny fanahy masina. Donc aujourd'hui, à toi maman, ou anao maman izay mety vizana amin'ny asa fitaizana hetseroa, sache que tu n'es pas oublié. Ho anao rireny izay mety tsy mba nanana izay fahasoavana hoe miteraka izany dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. À toi maman de cœur, tu es précieuse à nos yeux, mais aussi et surtout aux yeux de Dieu. À toi, Samuel, qui va être baptisé, le Seigneur te dit aussi, je suis avec toi chaque jour. Et à nous tous, souviens-toi de Jésus et avance avec confiance. Amen.
zao tsika ry havana dia tonga amin'ny fotoana izay anaovana ny batisany Samuela koa mandritry ny anaovana ny hira valabefapolo sy roanjato. Pendant que nous chantions les 248 premières strophes, la famille peut avancer devant et angatahana koa ny filoha. Dia fifaliana no mandray reto fianakaviana reto amin'ny ohatrany manjomonjomona re ohatranybongbongona hoe allô, c'est bon. Vous êtes les bienvenus, frères et sœurs. L'Église vous accueille avec joie, vous et Samuel, dont vous avez demandé le baptême afin qu'il reçoive le signe de la grâce de Dieu, comme ça a été rappelé lors de la prédication. Le baptême, c'est le signe de l'alliance que Dieu a fait avec nous, avec les parents, mais aussi avec les enfants. Écoutons, faisons mémoire de la parole de Dieu qui a institué le signe de l'alliance dans la Bible. Dieu dit à Abraham: je vais faire alliance avec toi, avec tes enfants et les enfants de leurs enfants. De génération en génération, cette alliance durera toujours. Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Dieu dit encore à Abraham: toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Et voici le commandement que je vous donne à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Votre circoncision sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Et nous poursuivons en lisant la parole de Jésus quand il est venu sur cette terre avant de quitter les disciples pour rejoindre le Père. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit-il. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et l'apôtre Paul, lors de la Pentecôte, que nous allons célébrer bientôt, lors de sa prédication devant une foule nombreuse, voici ce qu'il a dit: convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse que Dieu a faite avec Abraham, et à vous et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et pour conclure ces paroles d'institution, l'apôtre Paul a fait cette belle déclaration: c'est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n'est pas la main d'un homme qui l'a faite, elle vient du Christ. Et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal. Et l'apôtre Paul associe la circoncision dans l'Ancien Testament et le baptême dans le Nouveau Testament. Et tout de suite, il dit: par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été réveillés de la mort. En effet,
vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ de la mort. Voilà les paroles d'institution qui nous rappellent que le baptême, c'est un constat. Notre vie ne se déroule pas dans la seule dimension humaine. Notre existence est précédée et accompagnée d'un amour dont nous vivons avant même de le savoir. Cet amour est dévoilé et concrétisé en Christ dans le baptême et le signe, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le baptême est aussi un engagement. Nous voulons vivre pour Dieu et pour les autres. Cette vie que Dieu nous donne, nous voulons organiser notre vie selon la parole et tous les conseils de Dieu et prendre acte de ce constat et souscrire à cet engagement. C'est comme passer de la mort à la vie. Donc, chères familles, chers parents, vous avez dorénavant une responsabilité, un engagement devant Dieu, aider à constater cet amour de Dieu en Jésus-Christ et prendre l'engagement d'une vie selon la parole et le vouloir de Dieu. Et je demande aussi à l'Assemblée de se lever. Sœurs et frères en Christ, êtes-vous prêts à accueillir Samuel comme membre de l'Église de Jésus-Christ, à prier pour lui et sa famille, afin qu'il puisse s'épanouir dans la foi, aimer Dieu comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu de Jésus-Christ, et le servir dans l'attention qu'il portera aux autres? Si tel est votre désir, chère Assemblée, répondez par oui. Puissions-nous être fidèles dans la prière et dans l'accompagnement de tous ces enfants que nous accueillons ici dans cette Église par le baptême au sein de notre Église. Et je m'adresse maintenant aux parents, à la famille. Vous avez demandé le baptême de Samuel pour répondre à l'amour de Dieu qui le reçoit dans son alliance par votre exemple, votre appui, par vos prières, vous le soutiendrez pour qu'il puisse dire lui-même un jour oui à son baptême. Alors je vous demande, voulez-vous être pour Samuel ces témoins du Christ ressuscité, ces compagnons de route qui le conduisent sur le chemin de la foi? Merci. Et nous allons associer ce oui avec la confession de foi de l'Église, avec tous les croyants de tous les temps. Confessons ensemble. Minon demantaretstu panolanta sintania arminon Jesu Christi zanalaito kanetumtsik zenturturuna tamfanay masi nateraka Maria Virgile nijarona nanapaka Ponto-Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsotoa avy any evy ny tsara velona sy ny maty mino fanahy masina ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiangonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te demandons le baptême pour Samuel. Nous demandons, nous souhaitons et nous voulons qu'il fasse partie de la famille de ton Fils. De même que par sa naissance, il fait partie de notre chair et notre sang, nous lui offrons ton cadeau dans la simple espérance que sa vie puisse peu à peu le connaître, le goûter et le saisir. Que ton Esprit Saint vienne sur nous et notre enfant et qu'il donne dès aujourd'hui le commencement de ce que tu as promis, que nous croyons et attendons. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
anao amin'ny batisa aritsika. Tiens, Samuel. Dans la foi que nous avons confessée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. Tu es enfant de Dieu, tu es aimé, et il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin de l'histoire. Et sois courageux, sois fort, on est tous aussi avec toi. Et marque de cet amour pour toi, l'Église va vraiment applaudir pour signifier. Voilà. Chère famille, voilà l'enfant que le Seigneur vous a confié avec le Saint-Esprit. Vous pouvez le faire parce que le Saint-Esprit, comme ça a été annoncé, c'est mémoire du passé, guide pour l'avenir, et le Saint-Esprit nous enseigne aussi au présent. Tout est dit et soyez réconfortés, soyez confiants et vous n'êtes pas seuls, l'Esprit est avec vous. Amen. Alors Samuel, toute l'Église, l'AFP Max Marseille, te félicite pour ce grand jour. Chers parents, fans, la Laine et la grande sœur, félicitations aussi pour votre engagement. Et nous, au nom de toute l'Église, nous vous encourageons pour cet engagement. Nous sommes là, nous vous accompagnons dans cette démarche, dans l'éducation de vos enfants, de Samuel. Et n'hésitez pas, nous sommes là. Voilà. Et bienvenue Samuel. Et toute l'Église t'offre ce présent. Voilà. Ce sera ton livre, ton guide. Et le Saint-Esprit vous guide dans cet engagement et dans la vie de Samuel. Dia mba manao sinikely ny boky zany ray aman-dreny zafady. Dia mbola miandry ihany nareo fa afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Par son baptême, Samuel sera chez lui dans cette église. Aucune contrainte ne le retiendra dans cette communauté. Et si jamais il venait à s'en séparer, sa place, il resterait toujours marqué. Il a sa place ici. Et aucune puissance au monde peut l'arracher. Telle est la promesse de Dieu. Merci. Voilà. Et suite à cette promesse de notre Dieu, la famille va nous donner quelque chose, je ne sais pas, mais bon, ils sont là, jolis. Oui, tout simplement, un grand merci à tous d'être présents, un grand merci à la famille, un grand merci également au pasteur de nous avoir
enseigner le sens du baptême. En l'honneur de ce jour de fête des mères aussi, nous voulons rendre hommage au Seigneur et nous allons interpréter avec les enfants des épauléades qui sont présents, ainsi que toute l'Église, un petit chant qui s'appelle « Je louerai l'Éternel ». nareo tsy mira-miaraka amin'rareo ay afaka mijery nareo averika hira tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha ny fiangonantsika.
ampifaliana ry havana malala no iarabany fitandremana fpma ex Marseille antsika amin'izao alahady ny 25 ny volana mai zao alahady fetiny reny eny ho tiany sy ho tahiny ary ho amarony ianao ho tahiny ny zaza naterakao sy ireo vokatry ny taminao dia ny varinao sy ny divaianao ary ny menakao. Deutéronomie 7:7 tapany voalohany. Izany teny izany no entiny ny fitandremana ex Marseille iarabananao maman, neny, bebe, na tanora na fazokonjokony dia ny tompony hitanao tsy ho diso diloilo ny lohanao isan'andro, ho tahiny ianao amin'ny toerana izay alehanao, ho tantanany tompo ianao, ho vavolombelona ianao, ho ravaky ny tokantrano ianao, ho bebe feno fifaliana ho an'ny zanakao dia ho fitahina amin'ny tokantranonao. Dia izany teny izany koa no entinay iarabana neny rehetra izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny YouTube ary iarabana koa ireo izay manaraka izao fandarana zao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom YouTube fiadanan'ny tompo ho aminao. Misaotra ny tatianka razafy matratritsika nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary an'ny pasteur Jeannot kosa nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra koa anireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoam-pivavahana izao. Faly miaraban'ireo koa izay voasambany vao tonga eto amin'ny fitandremana ex Marseille. Tsarovy fa misy toerana ho anao foana eto amin'ny ex Marseille ary tompo mbanao sy anambonanao amin'ny zavatra rehetra ataonao. Misy maromaro vahiny izay hita eto miaraka fianakaviana tsy ho atsangana gamany fa dia miarabanareo tompoko izay tonga soa eto amin'ny fiangonana. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Avy eo dia misy ny akatoky ny fandraisana izay ho tanterantsika après-ny fivoriana. Androany hariva kosa ny tanora dia andray ny soirée pulse izay iarahana amin'ny fiangonana protestanta manerana ny Marseille manomboka amin'ny 5 hariva ka hatramin'ny 7 hariva. Amin'ny fahavalon'ny volana Jona ny andro ny Pentecôte ny fivoriantsika ny fotoam-bavaka dia manomboka amin'ny 10 ora amin'io no tanterahana ny fandraisana. Amin'io koa no andraisantsika any sandratra Evangelus Andrianjaka Randriatsiferana ho mpandray. Eto izy amin'izao fotoana izao ka mangataka anazy hitsangana. Hitondra-bavaka anazy sika amin'izany fanoloran-tena zany sy izany fivononany anaraka ny iconfirme ny baptisany amin'ny le 8 juin. Merci Sandratra. Ny alatsinainy kosa dia tsisy fitsangatsanganana antsika fa fitsangatsanganana hafakely izay rahantsika eto atoerana. Izany dia ataontsika eto am-piangonana zany ny fitsangatsanganana nararotantsika anadiovana sy manamboatra ireo izay eto amin'ny fitoerana sy anomanantsika ny dédicace amin'ny 28 juin dia eto zany tsika amin'ny sivy amin'ny latsinainy de Pentecôte ho an'ireo izay manana feria amin'izany andro zany. Manentana antsika maro ho avy amin'izany. Momba ny fanokanana kosa dia avy eo atolotroan'ny coordinateur ny momba ny resaka ny fanokanana. On est à J-34 donc ho tsarovatsika fa be da be ny zavatra asa miandratsika ho teneny eo
zany asa rehetrarehetra zany. Zavatra solonye kely fotsiny dia ny vavaka izay atao zany amin'ny cellule de prière manaraka dia amin'ny 7 volana jona dia misaotra antsika koa ny mivavaka tamin'ny alakamisy 22 teo ary mbola manentana antsika na tsy amin'ireo andro ireo ary amin'ny 7 volana jona fa na isan'andro na 10 minitra fotsiny ary na 3 minitra mba hitondrantsika mambavaka ny andro io ny zavatra rehetrarehetra atao amin'io fa mila vavaka tokoa ntsika amin'izany dia misaotra antsika amin'ny fiaraha-miasa hitantsika namany isan-kalahady zany manomboka ny fianaran-kirantsika dia ny hira faneva no hoenarana amin'izany ka manentana antsika ho tonga amin'ny 10 ora hianatra ny hira faneva mba tsy tompotrano miolontsika zany fa mba ho tena atsika ary iainantsika mihitsy zany hira faneva zany. Ny travaux dia misy ny latsinainy amin'izao latsinainy zao sy isaky ny asabotsy. Hitantsika angamba ny zavatra be da be vita ka dia isaorana an'Andriamanitra zany fa dia manome hery sy manampy an'ireo mpiasa tokoa ny tompo. Hitantsika fa vita ny estrady isaorana an'izy ireo zany. Hitantsika ny jiro eny arina afa vita daholo koa ny zaridaina izay vita koa dia manasa antsika izy ireo hijery an'izany asa rehetrarehetra zany fa be da be mihitsy ny zavatra vita isaorantsika izy ireo metytsika tehaka. Manasa antsika koa ary manentana antsika mba hifandray tanana sy hiditra amin'ny komisiona tsika mianakavy amin'io andro dia betsaka ny zavatra ho atao ho tenenina eo ihany fa dia mangataka antsika fiaraha-miasa amintsika dia voninahitra ho an'ny tomporery ihany. Ny rakitra azontsika tamin'ny 7 volana teo dia mi totaly 809,80 €. Afaka ampiasaintsika fanamariana kely ny carte bleue, ny virement, ny PayPal, misy QR code PayPal eny dia afaka ampiasaintsika zany izany. Azadino ny voaloham-bokatra voninahitran'ny ireo ekipa finance ndray izany etsy aoriana. Ilaina tokoa zany satria be da be ireo asa miandry antsika tompoko. Kalalana nanaovantsika ny masaka ary ny fitoam-bavakantsika dia apita isan'andro amin'ny isaky ny alahady amin'ny YouTube. Misy ny programme antsika mandritry ny semaine tsy ho teneniko eto fa maro izy ireo fa ho atao projeteny. Tsonginy kely fotsiny ny sekolelady dia misy ny fianarana sekolelady amin'ny dia ny jiapina miasa amin'ny volana jona dia ny groupe D sy B sy ny D. Fanadiovana fiangonana kosa amin'ny herinandro amin'ny asabotsy dia ny SCDM fa tsy eo zareo dia mety ny STK no anao an'izany androany arivo. Araky ny teny teo dia afantatritsika zany hitantsika fa ny parkina eto amin'ny tanàna misy atsika zany parkina atsika tompoko dia manodidina ny fiangonana ihany ka aoka atsika irespecte an'izany satria mila mirespecte amin'ny voisinage tsika
dia raha tsy misy ny parkina eto a dia ny parkina any amin'ny boulevard Platane, Colonel Louis Grandet, boulevard de Luvonne na boulevard Romain Roland tsika afaka misy garé tsara. Iangaviana koa tsika tsy se garé en face le numéro 18 juste en face ny fiangonana satria any copropriété zay trano eo zany io parking io ka iangaviana le tompokontsika tsy se garé anaja izany parking izany dia misaotra mialoha amin'ny fiaraha-miasa tsika tsirairay avy. Ni vaovao nasionaly ny RNSA RNSZM dia ho tanterahana amin'ny herinandro ambony du 29 mai au 1er juin année Sainte-Tulle. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Colossiens chapitre 3 verset 16b. Nous sommes à J-4 de la rencontre nationale SZM-SA à Sainte-Tulle. L'événement est ouvert à tous, mais sur inscription, moyennant 7 €, frais de structure. Le repas à 15 € est facultatif. Les inscriptions se clôturent ce soir, 25 mai. Par contre, si vous souhaitez venir pour le culte du dimanche, il n'y a pas d'inscription. Au programme, vous aurez des enseignements spirituels, des ateliers, des jeux, des soirées de louanges, le concert, du sport. Alors, si vous avez à cœur d'y participer, approchez-vous de FNAT ou Fifi. Portons en prière cette rencontre inédite au sein de la FPMA. À Dieu seul soit la gloire. I vovao 13 et madame. Ni pôle médical dia anao ny consultation amin'ny sabotsy fatelopolo ny volana Mai. Sabotsy zao zany ny consultation manaraka fa tsy voalohan'ny volana tompoko. Afaka misoratra anarana sahatsika amin'izany. Dia isaorana ny tompoko fa dia nahazo défibrillateur tsika nisy olona nanomea an'izany ka dia voninahitra man'Andriamanitra ririany. Ny karaté dia mitohy hatrany ny karaté dia mitohy hatrany isaky ny amin'ny 5 ary ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrany ho an'ireo izay mila izany. Ary ho antsika kosa izay tsy anatevina izany banque alimentaire izany dia manasa antsika hanome hananantona ireo mpiandraikitra amin'izany. Izay indray ihany ny vaovao azo hoentina amintsika amin'ny entin'ny fitandremana aoka isika atsiaro sy tondra mambavaka ireo asa rehetra izany asa rehetra izany satria tena ilaina tokoa izany. Dia ho anazy rery ny voninahitra andray fitenenana eto ny coordination dia avy eo ny sampana valo après une coordination en commission coordination dédicace surtout. dia fahamirapa-tsika rehetra ao tompo dia miarapa ihany koa ireo reny rehetra amin'izao andro mankalasantsika ny feteny zao dia hotahin'Andriamanitra tompoko. Ny joroketo dia manazavazavatsika momba ny dédicace zay tsy hoe ilay intsony raha volana maherikely sisa dia higadona ny 20 ny volana jona izay atokany fiangonana anaovana ny fankanana ty trano fiangonana izay tsara sy soa nomen'Andriamanitra antsika ity.
koa dia iombana tsikelikely zany tsika menakavy a efa volana maromaro ihany koa zay ny komity tarehan'ny mpitandrina sy filoha miampiny borao ary commission nassive zay efa namola vola tsikelikely ny asa andehanantsika amin'izany fanokanana ny fiangonana dédicace de l'église zany ary soran'Andriamanitra fa efa misy amin'izy ireny dia efa hitatsika ny vokatra maro zay hosinganiko manokana fotsiny ny fifidianana ny teny fanefa zay hitatsika eo amin'ny solaitra be io andefaka itsika miaraka le izy azafatoko efa nofidiko sy ny mahamasinika ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakarivo tantara faharoa toko fafito andimy fahefolo zay izy zany tsara mba averiberitsika fatatsika hoe zay no mitondra ny fototra zany anaovantsika ny hetsika rehetra anomezana voninahitra n'Andriamanitra araka ny teny zay nomeny mahery manaitra zava-dehibe izy nefa nifidy mbola tsy ary zao Andriamanitra efa nieritreritra ty trano ty omeny atsika hofidiny ho amasiny amitrahany anarany mandrakizay atsika menakavy zava-dehibe zany faharoa dia efa voafititra teo koa teo volana avril teo ty hira fanefa zay nataontsika tamin'ny alalan'ny assemblée générale dia ataony fianarana an'io tanjona dia amin'ny fotoana ny valapolo volana jona tena tokony maharedona be le izy tokony maharedona be le hira fa olona maro ho avy eo mety raha otsika ka mihira maivamaivana mety tsy ahasehatra ny apetsahan'ny olona fa dia entanitsika tokony mba ho avy amin'ny folo maraina hianatra n'izany zavatra zany zany hira faneva izany ary tsapa fa efa akaiky ny fotoana dia nanapa-kevitra tao amin'ny komity fa iraina manomboka androany ao aorianany tsodrano ny hira amin'izay koa zany tsika dia efa mianatra manomboka mihira an'ilay izy isaky ny alady mandrapatonga ny valapolo volana jona ka azagaka nareo raha hira azy tsika mety misy fanitsiana kely ataon'ny mpampianatra mety averina fanondroindra mandely izy dia toizana indray miady amin'ny folo maraina amin'ny heriny zay zany no zavatra lehibe anankiroa zay efa vitatsika ny fahatelo dia efa lasa daholo ny invitation fanasana fisoratananarana zay natao atsika rehetrarehetra nino fa efa voasoratra daholo ny anarantsika dia androany zany tapa-kevitra hoe tompotrano ny olona itsika dia atolotra atsika ny programme ny journée ny 28 ampangataka ny omry antsika mba anao azy asa raha hitatsika ihany le izy mazava ihany zay so dia tokony mpiainatsika sotra toko dia toy izao zany amin'ny ankapobeny ny programme atsika amin'ny 28 juin fotoana ny dédicace ny fiangonana oui tsy dia le fichier eritreretinao alefa nombovoaka sao dia misy fichier hafa za io navakandray d'accord tsy manety bon araka nitatsika eo dia manomboka folo maraina ny accueil officiel alohan'io accueil officiel io dia zao tsara moa marina fa misy hoe resaka invitation teo dia misy karazany anankiroa le izy ny voalohany dia hitatsika io misy ny officiel faharoa misy ny non officiel ny officiel zany dia ireo manam-pahefana zay rehetra ho avy eto misy manam-pahefana eo anivon'ny fanjakana misy koa eo anivon'ny fiangonana miisa eo amin'ny 90 eo mahery misy an'ireo natsona zany ao anatin'ny officiel dia ireo amin'ny folo angaviana dia efa hotonga eto na dia amin'ny 100 raha manomboka ny culte atsika fa kosa ny tsika zay tsy ao anatin'io officiel io dia amin'ny 6 dia efa miditra ny misokatra ny varavarana zany ampidirana atsika mba sy ny filaminana voalohany indrindra mba miditra tsikelikely ary koa indrindrindrindra afahana manomboka ny fotoana 20 ny culte tena hoe 20 pile manomboka tsika menakavy dia zay mahatonga an'izy hoe amin'ny 6 ka hatramin'ny 10 non officiel rehetra zany dia efa miditra ny prove namenanareo
voilà misy plan io zany hitanareo ny fiangonana zany ty bâtiment mavomavo ty io mavomavo io ny bâtiment fiangonantsika eo anoloana misy mitohatra misy tapis rouge io a dia misy parasol anankitelo ery aloha ery a dia misy fanefatra ato ambany amin'ny adroaty ato reo a misy point d'accueil anankefatra ny anankitelo anoloana ny anankiray amin'ireo a tena hoe natokana ho an'ny officiel fotsiny dia ny telo zany a ny roa sy ny farany ato a no ho an'ny tsika mianakavy zay ny antony anaovana an'izay zany mba isy ny fandaminana satria ataony ato raha ohatra zany am'izao tsika miteny zao malalaka be ato dia afaka milahatra moramoritsika miditra avy eo amin'io a faravarana faefatra io dia misy membre ny accueil zany a commission ny accueil mampiditra atsika mametraka atsika tsy kelikely araky ny ordre d'arrivée mamely ny fiangonana manomboka aty ambany hatrany ambony zay zany ny fandaminana dia fapetraka amintsika avy hatrany ary marina fa tsy misy tompoko ny réservation eto raha ohatra tsika te aripetraka dia fampiandry isaky ny varavarany accueil ery zany any dia zay nareo afaka miaraka mipiditra mipetraka fa ny ankizy mampiditra anareo ty dia mampiditra anareo selon l'ordre d'arrivée arakaraky ny ametrahantsika eto fiangonana afaka miverina amin'izay tsika amin'le programme dia andraiky ambin'ny folo manomboka ny culte amin'ny ambin'ny folo sasany misy prise de parole eo zany a dia ampahafantarantsika ino ny atomatora mpitondra fanjakana ho avy eo tsara ny manamarika fa ty fiangonana ty zany dia voafidy ao anatin'ny atao hoe patrimoine d'architecture moderne dia nanapa-kevitra ministère ny culture fa hotokanana ty fiangonana ty misy plaque zany apetraka ho ivelany ao dia amin'ny fotoana io no anaovana ny dévoilement le plaque dia misy fandraisam-pitenena eto a ataony manam-pahefana ataony mitondra fiangonana ihany koa dia vita zay a dia atao le dévoilement any ivelany a tsika rehetrarehetra mijanona atao anatiny fa rediffusena directement eto amin'ny écran ny zavatra miseho ivelany ao mba sy ny film mihinana fa zay tokony andeha hoanina any no voakany vita izy zany dia miverina miditra eto indray zareo ary dia mamarana ny fotoana itsika rehefa tapitra ny fotoana dia miditra avy hatrany amin'ny tapany manaraka itsika dia ny hoe sakafo cocktail déjeunatoire sy animation dia mikasika an'izay ndray tsika indray no mivoaka voalohany any ivelany ny sakafo afaka avoaka ndraiky le plan azafady sotra toko ny sakafo dia atao any ivelany tsy atao mbany ka mahazatra atsika satria izana mba ho any ivelany tsika mambavaka magataka amin'andriamanitra tsika mba ho tsara ny andro amin'io satria misy installation betsaka araka ny hitantsika ireo misy temps de chapiteau ray roa telo efatra enina eo misy hatrany amin'ny zaridaina hatrany anoloana rehetrarehetra eo zany sy tsika barrière de sécurité miampina reny maitimaiky hitantsika ireny dia eo tsika no misakafo sy ny ivelany rehetra eny sady mba mijery ny atsaran'ny trano dia misy ny fandaminana zay omenantsika amin'ny manaraka fa mba azahoantsika tsaina androany hoe ohatrohatr'izay no zavatra ho karakarantsika menakavy amin'ny fotoana io dia misy ny sakafo misy apéro misy entrée misy plat de résistance miaraka hatramin'ny dessert tena feno ao zarainantsika menakavy ary koa mandritra n'izay fotoana zay dia misy ny animation zay surprise tsy ho teneniko eto fa surprise fa miasa mafy ny commission tompoko manao zavatra betsika ao atsika amin'ny fotoana io miankatanga dia mahazo miditra ao anatin'ny commission koa tsika mba hanatevongarana an'izay dia izay zany hatramin'ny efatra sasany jusqu'à 16h30 zay fotoana sakafo sy ny animation zay farany afaka miverina amin'le plan re mandeha ty amin'ty ambany ty raha remarika anareo misy espace natao any ankizy koa zany manomboka amboro sasany hatramin'ny efatra sasany zay no momba an'izay hoe ino tisy deux journée fety anao ataontsika zay tapany voalohany hatramin'ny efatra sasany dia avy eo indray misy tapany faharoa manomboka amin'ny fito arivo soirée spectacle dia entre zay efatra sasany ka hatramin'ny enina sasany zay
manana temps libre tsika zay akaiky trano afaka moty tsy afaka moty afaka mijanona eto fa manomboka amina installation zany ny équipe technique ao amin'ny concert ny ariva zay tompoko no andinindininy a tiana hozaraina amintsika mba tsy ho tompotrano tsika zany amin'ny 28 dédicace ny fiangonana dia araka izany a dia zavatra ataontsika gratuit daholo zay no tsara pitaina zany satria fety io a fahasoavana nazaona zao zavatra zao a dia atao gratuitement daholo zany zavatra rehetra gasaina atao amin'io fa dia anitanana antsika mba hanamafy tompoko ny ao anatin'ny commission misy commission sivy ao a misy commission vavaka misy commission accueil misy commission animation misy commission finance coordination logistique sakafo travaux zatatsika zao ny asany a atsontsika mba hanamafy ny tanana ampisehoany ampiasa ny talenta azonin'Andriamanitra atsika mba itsika manao zava-dehibe amin'ny fotoana io zay no hanetananatsika dia manantena atsika menakavy ary faranjetsika indrindra dia mafanokana azy le avana dia zao zava-dehibe fatsapatsika fanazoan'izao trano zao maro be mihitsy ny olona no mpiara mivavaka amintsika ny amin'ny tafo hafana ny amin'ny tena hoe maniry eo amin'ny toerantsika dia fotoana zany koa io a anehoantsika tena hoe fanehoana ino ilazana zany fanehoana fanatitra fisaorana fakasitrahana an'Andriamanitra no ataontsika amin'ny fotoana io dia hanao rakitra tsika izay ihany rakitra tokana ihany no ataontsika offrande de reconnaissance tsy fantatro ny mety efa misy nanao tsika hoe faly tamin'ny fotoanandro dia efa nanao fa io no andro atokantsika anaovantsika menakavy zany rakim-pisaorana zany ho tena hoe anehoantsika ny hafarantsika sy fisaorantsika an'Andriamanitra tsy terena fa hitanana araka ny fitarian'ny fanamasina tsika anao izay azontsika atao anomezana voninahitra an'Andriamanitra dia mirarianay dia mba saingatana amin'Andriamanitra dia mba samy hatratra zany saramanitra zany tsika menakavy dia ho azy irery ny voninahitra misaotra tompoko. Bonjour à tous et à toutes. Je viens parler au nom des 8 simples. Comme vous le savez, il y a 2 semaines de cela, nous avons fait notre ETSC en commun. Et le verset conducteur était dans Josué, chapitre 24, au verset 15, qui dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Le message en gros de cet événement était que pour servir l'Éternel, nous n'avons pas besoin de situations particulières ou de compétences particulières parce que tous est appelés à servir l'Éternel. Et pour cet événement, nous tenons à vous remercier, vous tous qui êtes venus et aussi les 8 sampans qui ont participé à l'organisation de cet événement, que ce soit par le SACAF, on pense que vous avez tous bien mangé, mais aussi par rapport à la logistique et tout ce qui va avec. Et nous tenons à vous annoncer que lors de cet événement, après tous les calculs, les dépenses, nous avons obtenu 4 095 €. Et nous tenons à vous remercier pour ça.
Et le dernier petit message est que Dieu puisse voir ce que vous faites pour lui, car oui, vous participez envers nous aussi, vous nous aidez. Comme ce qu'on a dit, c'était cet argent-là permet aux Wissards de subvenir à leurs besoins, que ce soit par les événements nationaux ou régionaux. Et voilà, que la gloire revienne à Dieu avant tout. Amen. tonga eo amin'ny fotoana anaovana ny vavaka-trano fiangaviana ny tokony anjara hiakatra. Ivavakisika tompoko. Andriamanitra ray malala, indreto izahay misaotra anao noho ny fitiavanao tsy misy fetra, noho ny hatsaranao izay aserinao anay isan'andro amin'ny lafin'ny fiainanay manokana ary koa amin'ny lafin'ny fiainan'ny fiangonanao. Indro izahay tondra eo aminao ny asasanay amin'ity trano fiangonana izay nomenao anay ity. Eo ireo efa vita, eo koa ireo mbola atao. Tsy misy miafina aminao ny faniriana ny amin'ny fanatsarana azy ity. Mangataka izahay tompo ny mba hiarovanao ireo namanay manatanteraka ny asa. Ianao koa no hitsimbina ny tsirairay mba hifanolotanana amin'ny lafiny rehetra toy ny fanefana ny kredi sy ny ambola afaka taona maromaro amin'ny fanomezana sy fikarakarana ny sakafo ho an'ireo manao ny asa fanatsarana. Ianao tompo no hianteranay amin'ny fanatanterana izay kasainay rehetra ary aoka ny sitraponao no tanteraka. Irao ny fanay masinao hanoro hevitra anay sy mba hahatonga anay iray fo sy iray saina amin'ny zavatra rehetra izay ataonay eto amin'ity fiangonanao ity. Apetraka eo aminao ihany koa ny fotoana 28 juin izay fotoana anokananay ity fiangonana ity eo anatrehanao sy ny olona. Ianao no hantanteraka izany fotoana izany ary ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy no nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Anavao ny fanoloran-tenantsika isika amin'ny fanaovana ny rakitra. Sarovy ry havana fa mamem-pifaliana ny tian'Andriamanitra. Mandritra izany dia ataontsika ny laharan-kira voa Jesus.
Iara-mitsangana isika hanolotra ny lavaka. Afaka mipetraka isika. Tonga eo fotoana fanamariana ny fetin'ireny ny sampana engaviana ny sampana izay hanao izany miakatra ety ambony ety sekolila dia STK Tiry. Bonjour à tous. Alors, en ce jour consacré à vous, nos mamans, à chaque femme ici présente qui nous ont vu grandir et qui ont participé de près ou de loin à ce à quoi chaque enfant ou chaque homme est devenu, on souhaite vous remercier. Merci pour votre amour qu'on ne peut pas mesurer. Merci de nous faire rire. Merci de partager nos peines. Merci pour les conseils et pardon si parfois on a été maflou. Merci pour vos prières surtout et merci pour votre cœur qui est précieux. On est vraiment reconnaissant envers le Seigneur et on lui rend vraiment gloire de vous avoir choisi pour faire partie de nos vies. Je vous invite à la prière. Prions. Nous te remercions, Père, pour ce jour que tu nous donnes, où tu nous permets d'honorer toutes ces mères et toutes ces femmes. Nous te remercions pour l'amour que tu leur as transmis, qui guide chacun de leurs mots et de leurs conseils et chacun de leurs gestes. Nous te demandons pardon si parfois nous avons pu les attrister et nous te prions de les bénir en ce jour, de les fortifier dans leur rôle qui n'est pas toujours simple et de les protéger et les garder auprès de toi. En ton sein, nous prions. Amen. Et du coup, nous avons une petite surprise pour vous, interprétée par tous vos enfants.
Et pendant le prochain chant qu'on va avoir, on invite toutes les mamans et les dames à se lever pour vous distribuer un petit présent. Vous pouvez vous lever. Tu m'as ouvert les yeux, tu as quitté mes jeux. Dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Toi mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement j'ai d'amour pour toi. Ma vie est faite de tes yeux posés sur moi et quand plus rien ne va, je n'ai pas trouvé mieux que le son de ta voix. Toi mon puits de sagesse, mon battant de jeunesse, ma source de tendresse, tu es mon seul recours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Et pourtant tu le sais, un jour je m'en irai, mais jamais tout à fait, je reviendrai toujours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Je donnerai la vie avec cette chanson à la petite fille qui portera ton nom. Tellement j'ai d'amour pour toi. Maman, j'ai besoin de tes yeux posés sur moi. Tu es ce que je crois et ce que j'ai de mieux. Accompagne-moi. Il peut couler du temps sur tes cheveux d'argent. Je serai une enfant jusqu'à mon dernier jour. Tellement j'ai d'amour pour toi. J'ai tellement d'amour pour toi. Merci beaucoup aux jeunes et à la demoiselle qui a chanté tout à l'heure. Vraiment, c'est une belle chanson, mais je ne peux pas faire comme elle. Merci beaucoup. Njuretuntelako amin'ny alalan'ny birao ny SVK ka ny an'izany dia mangataka ro membre amin'ny SVK ny tenako mba hiakatra ty azafady ary koa i pasteur Christian Randy. Dia mbola mamerina ny fiarahabanantsika vehivavy amin'izao anatina tokana hitondra mamavaka ny sapa SVK izao.
tsy iverina intsony amin'izay fa lazay mpitandrina tony teo zaho satria efa mazava tena mazava ny asany fanahy masina amintsika tsirairay avy sy amin'ny toerana misy atsika na ao tokantrano na eo an'izao fiarahamonina koa meteza isika izany mitariny fanahy masina satria raha mandray izany sika dia afaka mizara izany keo ho amin'ny ankonatsika sy ny manodidina izany hoe izana fanantenana fifaliana ary fitiavana ary fifarana mba ho filamatra ao antsika ny izy efa soratra amin'ny boky oabolana fa raika amin'ny telopolo oabolana fa raika amin'ny telopolo ny andininy fa telopolo miteny hoe fitaka ny fahatsaram-biky azazakoana ny fahatsara-kare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no roderay dia n'Andriamanitra ihany no voninahitra izao dia mangataka ny pasteur Andrito raha ambavaka ny sabata. Mbola io ny mavaka Andriamanitra ray aman-drano Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izay amin'izao fotoana natokanao amin'ny sampana vehivavy kristiana amin'ity lagy fetiny indray ity. Araka ny hevitra raisina dia ny fanahy masina no mampatsiaro izany hoe mampatsiaro tsy anatonona no vehivavy ireny nananadraikitra tao amin'ny fiangonana ny fifanatsoana ao aminy any amin'ny tompo ary izany fanahy masina izany koa no mitarika ny vehivavy ao amin'ny didy sy andraikitra lehibe amin'ny fitezana fanabeazana fikarakarana ny fianakaviana ny fiangonana ara-fiarahana adidy sy andraikitra sarotra loatra nytoko no mangataka ny fanampiana avy aminao ny fahendrena avy aminao eny ny fitahena avy aminao no arotsaka amin'izy ireo tsirairay avy ahafahanao atotosa ny adidy sy andraikitra izay sany tsy avity izany izy raha tsy eo anaty ary misy manateza fa iaraka amin'ny mandrika lehibe manomboka ka ho arak'izay manao reniany ny fedany ny fisaorana sy fakasitrahana fa ho misy ireo kosa ny fiadanana izao ka ho arak'izay. Amen. Iny ena dia mbo fanamariana izao fetiny izao dia misy fankasitrahana kely avy amin'ilay sapana ho an'ireo reny eto amin'ny fiangonana tsy fandrendresa ho an'ireny tsy mitsingaina teo ireo reny vadiny fitandrina ramatoa nandrinandrasana fiainana mpamatosateo azafatsy ramatoa rakotonanahary Miriam mpamatosakely teo azafaty ireo olona ramatoa namiana lasoa Olga ramatoa rakoto Maroa dia ireo filoha eto amin'ny fiangonana ramatoa Rafejaona Kajy izay filohan'ny fitandremana fiangonana ramatoa rakotony Andaliliana izay vadiny ny filoha Amboninahitra ary ramatoa Rabemanatsofifi vadiny filoha Lefitra ary tsoadrintsika koa ramatoa filohan'ny SVK Zaza Matraka Nianto dia misy indraindray izany izy valo mianaka amin'ny ravavy ireo mba misy fahaserevana kely avy amin'ny sambana.
aza mbola apetraka vetety aloha mitsanona vetety itsiny le izy valo am'rahavavy tolona tsy anaty amin'izy valo mirahavavy mianakireo a misy olona anankiray tsy ngaiky manokana fantatrareo ve izy indrisy mba manao bachelor kely apetraka amin'izay nareo azo nareo ny tia ny mpanoratra o lazaina so dia natana soka mamina etendondona ambany ilatrao
tsy mety tapitra le fiavavana zany ka dia miteny anjely no entiko mizanona tahaka natantarary no ianavanatsika aheny rehetra ahabylasoarina fa mitoko nomanao tsy ho lava haitsona tenitsona ny zavatra rehetra zay tavolaza teo fa zao kosa tenena hoe isika vehivavy dia toy ny voninkazo kotsanandro ka mihiratra ao anatin'ny sarotra ho toy ny laitro sy takodravina ka misaratra ao anatin'ny hazavana koa misy toy ny kalokely atotra atsika vehivavy sy ny esvoke aoka ny vehivavy izay matotra ampanahy hitondra tena tsara fa tsy ampiahy ho masom-pisainana tsy manendrikendrika fa ampianatra ny tsara ho mendrika aoka ny vehivavy tanora ahatsapa tena ahay isaina tsara ahay mitondra tena ka ho tiany vadiny azoty karakara sy ho tiany zanany hitaiza tsara andraikitrao izany ka dia tantehao miantotosa izany no kajio sy izao mety an-tany ho tahaka ny any an-danitra ho pino mpankatoa ilay haitsy to teny fidehana teny fipaliana no tsanta entinay isohananao fa soavan-dehibe no indro atolotrao ka natratrahanay izao fotoana izao iahakivavaka isika ry rahainay izay ny an-danitra rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misotranao no ny fitiavana sy ny famintrapoa atolotrao mandrikarivo anay satria lehibe mihoatra ny lanitra ny famintraponao ary mipaka eny amin'ny haona ny fahamarinanao sady mbola nomenao zao fotoana fankalazana ny fetina renena tamin'izao sy ny fitondranam-bavaka ny SBT eto amin'ny tampoko sy Marsay ianao tokoa no amin'ny ena sy tanjaka ho an'izy ireo ny amin'ny andraikitra sy adidiny maro nomenao azy ka ho tena vehivavy kristiana mikolokolo ny fotoana sy ny ankohona ary manome fifaliana ho an'ny tompo misaotranao koa noho ny teny sy ny fampianarana no zahaina ho anay tamin'ny alalan'ny mpanakonao ka ny teny voaray dia hiasa mahery atao anatinay isaoranay ianao ny navitamin'ny batisa any Samuel ianao ny iamba azy amin'ny ratsy rehetra manodidina azy mba hitombony ahaka ny sitraponao sy ny fitantananao mangataka aminao izay izy ireo afaka ny abeny ny indraponao sy ny fiantranao ireo rehetra ao anatin'ny fahasahiranana maro samihafa ireo tsy manana taratasy ny tsy anasy ny tsy fahasalamana ireo marary ao an-trano na any amin'ny hopitaly dia ianao veriany Jesosy mpamonjy sy manasitrana ny aretina rehetra ary ho azy ireo ny fahasoavanao fa hampinizanao amin'ny tsirairay avy zany ampaherezo araky ny teninao amin'ny alalan'ny mpamonesa toky nomenao manao hoe ampoanao ny fahasoavako fa mety dia tanterahana amin'ny fahalemena ampitomboy ny finoana ianao mba hitoky sy hifititra aminao izahay toloha fanasy zoto ahaizanay manaiky ny fitantananao sy ny sitraponao mivavaka koa izay ho an'ireo izay manam-pahoriana ahaka ny teninao ka ahay mionona izy ireo amin'ny alalan'ilay fanamasiny fampiononana izay atolotra azy ireo ka ampahiry azy sy ameny ny banga eo amin'ny fianakaviana mivavaka koa izay ho an'ny mpitandrina sy ny ankonana ny komity ny sampana rehetra ary ny vahoakan'Andriamanitra mba hanana ny fahazavan-tsaina faherezana ary fahalalana sy fahatahoana anao tompo ho fampandrosoana ny fiangonanao entinay eto anatrehanao koa ny firenenay Madagasikara
sy ny firenena mampiatrahana ity mba hitahianao ireo mpitondra ao aminy hiverina mitodiky any aminao sy hitahaka ny firenena mipahendrena sy ny fatorohana anao mangataka ny fitahiana sy ny famindrapoa avy aminao izay ary hitady ny tavanao mandrakarivo ka hoy ianao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaina ny danitra aho ka amela ny helony sy hanasirana ny tanana izany etaetaponay Andriamanitra izany mihin'ny fonay ary isaoranay ianao ny zavatra rehetra nataonao sy ny mbola ho avy ary mbola ho fahananay amin'ny vavaka tsara indrindra nampianarana amin'ny mpianatra fa izay manao hoe rahalay ireo izay mandanitra amasina lelanao mitondra ny fanjakanao atao ny sitraponao ifiatantany ny andaotra meomen'ny sanasinatonay ary mandelany ny koe tahaka ny lelanao taminay atatezana totonevana manafana ny ratsy nanao ny fanjakana sy mety ary voninahitra masay. Amen. Misaotra ny tolotsika viavana fatateraka somatsara izao fotoan'izao. Misaotra antsika rehetra koa miarana anaty kosa ny fampivavahana. Mialohan'ny ampiresantsika ny afaka sy ny tsodrano izay tondrany amin'ny mpitantona dia ataontsika mpitsanganana ny ravolahatra ny telopolo sy ny telonjato. Efa vitsy izany milohan'ny sarana sy anomboantsika indray ny herinandro vaovao dia sy ireo asa miandry maro isan-karazana dia azadiny fa Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy momba antsika ny fanahy masina mitari-dalana antsika ary miteny amintsika isan'andro isan'andro hoe momba anareo aho mandrapahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny fanahy masina no mitarika antsika noho izany aza matahotra miandroso fa momba antsika hatrany ny tompo. Au moment de reprendre nos routes, nos projets, nos travaux, les fêtes des mers, notre course, rappelons-nous que Dieu en Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et puis si vous avez peur d'avancer ou d'être trop petit devant ce que vous attend, partagez avec moi cet encouragement. Ne craignez pas d'avancer lentement, mais craignez seulement de vous arrêter. Car le Saint-Esprit, notre guide, il est là. Raisoarany tsodrano tonoana ny anaran'ny tompo na dia mandra-pahantitra reo aza hoe ny tompo dia tsy miova masy anio ary mandrakizay ary mandra-pahafotsy volinareo dia izao ihany no hisalirana mitondra anareo izao no nanao ka izao ihany no hitrotro eny izao no hitondra sy hanafaka. Amen. Ny raha faneva ny trano matatsika Ci famiglia
fiadanana ka manokonto dia araka ny nolazaina moa zareo dia misy ina ma izy teo akatoky ny fandraisana zay ezahna tena ho vetivety fandiniantena sady misy zahatra tapahatsika tena efa lava be ny fotoana nefa dia tena hifonana zahatra tsy maintsy atao nefa le izy amin'ny 28 juin fahavaloambroapolo volana jona ka raha mba afaka apetraka vetivetinareo dia mandinika an'izay tsika mandinitena dia avy eo lasa mba asytsika hira andininy faharoa amin'ny andininy fahasivy dia iroso amin'izany fandiniantena izany tsika sy mizahatra ho tapahana aroso amin'ny fivorianben'ny mpandray